Ie, manona fiadanan'ny tompo indray antsika tsirairay avy izay maheno an'ity fizarana ity. Ampifaliana no hiarabako anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fiadanana ny anjaka sy hanapaka amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Tonga indray hitondra fampaherezana kely izay tsy mahasoa ahy akory fa ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hitondrako fampaherezana ho antsika tsirairay avy eto. Ny fampaherezana izay hoentiko moa izany dia ato amin'ny rota fa mialohan'izay aloha hoentintsika ambavaka ny tenin'Andriamanitra satria ny teny dia azy fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany, fitaovana izay ampitenenany ampifandraisana ianao sy tompontsika. Nderantsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ry tompo malala, fisaorana lehibe ho anay indray ny mbola ahafahanay hiara-iangona eto izaho izara sy izay rehetra hiaino an'ity fampaherezana ity. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro ahafahana mbola mitoro ny teninao ary ahafahan'ny mpiaino mbola hiaino ny teninao koa. Satria famindram-pony mbola ahafahana miaina amin'ity tany ity raika hitondra ny teninao ara eo. Ny teny dia anao fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Mitenena aminay tsirairay avy ary vangiony fony tsirairay avy mba ho tany lonaka ka handray ny teninao am-pifaliana ho mpiaino mpakatoa fa tsy ho mpiaino mpanadiny fotsiny ihany. Apetraka am-pelantananao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ie. Araka ny teneniko teo moa izany dia hoe ato amin'ny rota no angalantsika fampaherezana androany. Izy ity moa izany rota ao afaran'ny mpitsara. Misy andininy anakefatra ilay izy fa tsy ho vakiako moa izany fa ny andiny voalohany ihany no angalako an'ilay izy. Taritako an'izy anakefatra dia nitaniko ianao mba sokafo tsara ny fonao mba handray izay zavatra tian'Andriamanitra apita amintsika tsirairay avy, izay zavatra tiany Tompo, tiany Fanahy Masina, tiany Jesosy ho apita amintsika tsirairay avy manentana anao mba tena hoe hanokatra ny fonao, mba tena hoe hiditra ao am-ponao izao teny izao satria tsika sendrasendra no ahenonao izao teny izao fa misy hafatra tiany Tompo ho apita aminao. Ie, vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy rota voalohany toko voalohany anomboako azy dia eo mahita hoe hatraiza ny faranako satria araka ny teneniko hoe anakefatra izy ity fa le ty andiny voalohany ty ihany no hitondrako an'izy efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany. Ary tamin'ny andro ny tsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba dia izy sy ny vadiny mba ny zanany roa lahy. Elimeleka no anaran-draha lehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanany roa lahy dia Malona sy Kiliona. Efraita avy any Betlehema any Joda izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany ary maty Elimeleka vadiny Naomi ka izy sy ny zanany roa lahy ihany no sisa ary naka vady tamin'ny vehivavy Moabita izy roa lahy. Orpa ny anarany anankiray ary Ruta no anarany anankiray dia nitoetra tany Moaba tokony ho 10 taona izy ary maty koa izy roa lahy dia Malona sy Kiliona ka Naomi sy ny zanany ka dia namoy ny zanany roa lahy sy ny vadiny raha vehivavy dia niainga izy sy ny vinantony vavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olona ka nomeny hanina. Dia niala tamin'izay nitoerany izy ary ny vinantony roa vavy niaraka taminy ary nandeha teny an-dalana izy niverina any amin'ny tany Joba. Le Joba zany tany toerana izay avy nisy Naomi taloha fa noho izy nanara-bady nahatonga anazy nipetraka tany amin'ilay toerana nisy vadiny. Tohizako ny vaky teny andininy fahavalo ary hoy Naomi tamin'ny vinantony roa vavy andeha mody any amin'ny tranondrainareo
avy ianareo, mba hahasoavin'i Jehova ne ianareo araka izay nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny koa. Ary omeny Jehova tokantrano ne ianareo ka ahita fiadanana amin'izay trano vadinareo avy, dia nanoroka azy Naomi. Ary izy roa vavy dia samby nanandratra ny feony ka nitomany. Ary hoy izy roa vavy, iverina hoy izy roa vavy taminy, hiara-miverina aminao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao. Fa hoy Naomi, miverena ihany nanareo anaka. Nahoana no hiara-ndeha amiko ianareo, moa misy zazalava ato ankipoko mba ho vadinareo. Miverena ihany anareo anaka ka mandehana, fa efa antitra aho ka tsy ahazo vady intsony tsy akory. Raha hoy izaho hoe manantena ihany aho, eny na dia anambady anio alina zaho ka hiteraka zazalahy, moa ahandry azy mandra-pahalehibeny va ianareo ka hijanona tsy anambady tsy anaka. Fa mangidy lavitra noho nanjoahy noho nanjoanareo, fa tanan'i Jehova ne efa nanintsitra amely ahy. Dia samby nanandratra ny feony indray izy roa vavy ka nitomany. Ary Opra dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Irota kosa nifikitra taminy any. Ary hoy izy, indro ny ravavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy ry aman-dreny, ka mba miverena ianao anaraka ny ravavinao. Fa hoy Irota, aza manery ahy andao anao sy hialanao amin'ny fanarahana anao, fa izay aleanao no aleako, ary izay toeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko, ary Andriamanitrao no Andriamanitro. Amen. Mialatsiny fa faranako eo le izy, fa izay ihany no hitondrako an'izy efatra. Fa manendana anao amaky an'ity Rota raika hatramin'ny voalohany ity, fa azava aminao bebe kokoa izy rehefa ovakinao izy rehetra. Ty tantara ty de misy vehivavy anankiray antsoina hoe Naomi, izay nanara-bady tamin'ny toerana anankiray, ary nanana zanaka roa lahy izy io vehivavy io. Dia le zanany roa lahy nanambady roa vavy. Dia noho niady izay nisy tany moa zany maty ny vadiny, ary maty koa ny zanany anankiroa. Dia izy sy levinatony zany no sisa. Ary rehefa izy levinatony no sisa, dia niranody levinatony, satria efa tsy zaza zay ovadiny levinatony ntsony eo aminazy. Dia ny anankiray nody, fa ny anankiray kosa tsy nety mihitsy raha tsy nanaraka an'i Naomi. Ity tantara ity rehefa nandeha tamin'ny toerana anankiray izy ireo, satria nanara-bady zany le anankiray, niala tamin'ny toerana nisy nabe azy Naomi dia nanaraka ny vadiny. Dia rehefa maty moa ny vadiny, na eny izy fa novanginy Jehova le toerana misy azy, zany hoe le ville d'origine zany hoe novangin'Andriamanitra ka navokatra. Dia hoe iverina any izy, satria le vadiny zany efa maty, dia iverina any izy. Dia rehefa iody iverina izy, le vinantony anankiray tsy mety raha tsy manaraka azy. Tsy iza zany fa Irota. Dia nanaraka azy niverina izy. Tsy ovakiko aminareo le izy, satria lava be ty raha ovakiko, fa ho azavazavaiko fotsiny izy dia ho azavaiko aminareo hoe inona le fampahirezana ao anatiny. Dia rehefa niverina zareo dia tonga tamin'le toerana zay tena hoe ville d'origine ny Naomi. Dia rehefa tonga tany moa zareo hoe andro fahavokarana tany dia rehefa maty moa vadiny, dia lasa nahantra kely Naomi sy le vinantony le nanaraka azy. Dia niezaka zany zareo nitsipotsipona tamin'le vokatra n'olona zay any amin'ny tany zay misy azy, satria ny fomba jiosy moa zany rehefa misangotra ny vary tsy ho sangorona izy rehetra, fa misy avela ho an'ny mahantra. Dia ireny le navela ho an'ny mahantra reny no tsopoiny zareo. Ary nisy le tompon'le vokatra zany nahitany Rota. Nahitany Rota zany le tompon'le vokatra. Dia rehefa nahitany Rota izy dia nanontany hoe zanakiza ty,
dia hafa nisy namaly hoe vinantony Naomi. Le Naomi zany mbola le vady le ralany tompony vokatra no vadiny Naomi zay maty. Zay le maty iny dia efa zanaky Naomi. Dia niteny le tompony vokatra hoe avelao ihany zareo hitsimpona an'ilay latsaka satria mbola misy firaisam-pianakaviana zany na dia hoe teo amin'ny vadiny maty aza. Dia rehefa nandeha moa zany fitsimponana anazy dia rehefa ela dia misy zavatra natorony Naomi azy hoe atory hiaraka amin'le olona le tompon'le vokatra. Dia rehefa natory niaraka tompon'le vokatra izy dia lasa vadin'le olona miliardaire mpanjato be moa zany filazan'ny baiboly azy, fa en réalité zany miliardaire ny fomba filazantsika azy raha ohatra amin'izao fotoana misy atsika zao. Inona moa zany lesina hitsoahana amin'izay? Zay zany ny fizotran'ilay tantara rota 1 ka hatramin'ny rota 4 fa tsy ovakiko ilay izy satria lava be raha vao ovakiko, fa ohatrohatran'izay fizotran'ilay tantara dia manentana anao hamaky azy, fa andreany lesina izay hitsoahantsika ao anatin'ilay izy amin'izay amin'izao. Be dia be tsika amin'izao fotoana izao mandalo aty sarotra ary mandalo fangirifiriana tahaka ny nataon'ny Naomi, tahaka ny nataon'ny Rota. Izy roa dia samy maty vady. Tamin'ny zanak'Israely maty vady ny zavatra tena hoe farany mangidy eo amin'ny fiainana. Rehefa maty vady izy, rehefa maty vady le zanaky Rota nanaraka ny Naomi. Teny izy hoe zay aleanao izy ny aleako, zay Andriamanitra ao no Andriamanitra. Ity zazavavy ity dia zazavavy Moabita. Ny Moabita tsy manana raharaha amin'ny Israely, nefa nanaraka azy tany amin'ny tany nandehanan'ny Naomi. Dia rehefa tonga tany moa zany zareo notahian'Andriamanitra le zanaka le vinanty vavy noho ny amin'ny Naomi. Inona moa zany lesina hitsoako ao anatin'izay? Mandalo ady ho atsika, mandalo fangirifiriana, nefa tadidio fa foana Jesosy. Jesosy mitsinjo anao valavitra. Raha tsy nanaraka ny Rota, raha tsy nanaraka ny Naomi Rota, tsy lasa vadina miliardaire. Zavatra tsoako amin'izay tsy le hoe izy lasa vadina miliardaire, fa le teny hoe Andriamanitra no Andriamanitra. Ny Moabita dia mpanompo sampy, fa i Naomi kosa manana an'Andriamanitra izy ireo. Ary voalaza ao anatin'ity Rota ity hoe efa novanginy Jehova le toerana nisy an'ny Naomi. Dia zavatra tiako ampitaina amintsika zany dia izao: toerana misy an'Andriamanitra ihany no ahafahanao mahazo ny zavatra tianao. Toerana misy an'Andriamanitra, toerana misy an'i Jesosy, toerana misy an'ny fanahy masina no ahafahantsika mahazo ny zavatra ilaintsika. Na objet zany na ara-panahy zany na inona mikaonty ao anatin'izay. Be dia be ho an'ny mandalo ady, be dia be ny mandalo zavatra maro. Fa eto te hampirisika anao hoe resy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fa izay ihany ny ahafahanao hoe mahazo ny anjara lovanao etỳ tany. Satria ny baiboly dia milaza fa izay rehetra nandray azy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Any amin'ny Jaona misy an'izay, nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Jesosy dia milaza fa izay rehetra manao sitrapony raiko no rahalako sy ny anabaviko. Rehefa rahalan'i Jesosy sy anabavin' Jesosy ianao manana droit hanjaka etỳ ambonin'ny tany. Manana droit hanjaka etỳ ambonin'ny tany. Inona moa ilay teneniko hoe hanjaka? Jesosy ny tompon'ny zavatra etỳ ambonin'ny tany. Devoly zao ny manjaka eto satria efa nazera eto izy, fa mbola Jesosy ny tompon'ny zavatra etỳ ambonin'ny tany. Voasoratra amin'ny Genesis, amin'ny tsy tadidiko zay fa voasoratra hoe azy izao rehetra zao. Azy izy moa zany an'i Jesosy. Ka
ka raha ohatra ianao mba hitady fitsaharana ety ambony tany tsisy afa-tsy ny fanantonana an' Jesosy Kristy, fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha mamaky an'ity rota ity ianao dia ho azonao izany zavatra teneniko izany. Fananana an' Jesosy ihany no ahafahanao mahazo fitsaharana. Jereo ange mbola veriko ihany ity rota ity rota dia Moabita. Ny Moabita tsy manana fifandraisana amin'ny Israely. Nefa raha tena mamaky baiboly tsika dia avy tamin'ny rota io nivoahan'i Jesosy Kristy tompo. Mety hoe olona farany ratsy teto ambony tany ianao, olona farany tena hoe naditra, nanao tsinotsinona olona hoe ratsy. Fa ny fotoana ianao mandray an' Jesosy, manatona an'Andriamanitra dia hiova ny fiainanao. Ity rota ity fa tsy nanan-tena hoe mbola ho hisy mangirana ny fiainana. Fa izy dia laza tamin'ny Naomi hoe izay alehanao no alehako, ny Andriamanitra ao no Andriamanitra. Naomi dia manana Andriamanitra velona satria Andriamanitra ny Israely dia Andriamanitra velona. Fa ny Andriamanitra ny Moabita kosa dia sarin-javatra voatsikotra. Nanaraka ny Naomi izy tamin'ny toerana izay misy Andriamanitra velona. Dia iny fa niova ny tantarany lasa vadina mpanankarena izy, nefa olona tsy manana anjara amin'ny Israely. Ny tiako ampaherezana anao amin'izao dia hoe ny fandraisanao Jesosy ihany no ahafahanao mahazo fitsaharana ety ambony tany. Inona moa izany ilay fitsaharana teneniko hoe tsy hoe ho lasa miliardera anao na hoe ho lasa an'izao anao, fa ilay fitsaharana teneniko hoe mba azahoanao manana fiadanana ety ambony tany. Izy irota olona avy nitsimpona zavatra nefa lasa vadina ilay olona nitsimpoana ny zavatra. Ianao koa mety hoe olona hoe tsy haiko hoe ahilikiliky ny olona, fa ho avy ny fotoana mbola andehanan'ilay olona nahilikilika anao any aminao ary angataka fanampiana aminao azy atao hoe amen izany, fa ho tanteraka aminao anie izany. Ka fanentanana izay ho raisiko eto raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ahafahanao tena mahafantatra ny destinénao. Be dia be ny olona tsy mahafantatra ny destinény satria tsy niaona tamin'i Jesosy. Ny olona miaona amin'i Jesosy ihany no mahafantatra ny destinény. Raha irota zao dia efa nieritreritra mihitsy hoe efa tsisy antenena intsony ny aminazy satria efa maty vady, efa any amin'ny zanak'Israely maty vady ny zavatra farany mangidy indrindra. Nefa inona rehefa nanaraka n'Andriamanitra velona izy dia nomena Andriamanitra vady, ary tsy vitany hoe nomena vady sotro izao fa nomena mpanjato be na koa hoe miliardera. Zahay tsy miresaka vola, tsy miresaka hoe fananan-karena, fa miresaka hoe be dia be mitsika mantsy mba manantena izany hoe fitsaharana ety ambony tany izany. Teneniko aminareo fa ny fitsaharana tsisy ety ambony tany. Fa raha manana an' Jesosy kosa ianao dia mahazo fiadanam-po avy amin'i Jesosy. Tsy voatery hanan-karena ianao vao hanana fiadanam-po, tsy voatery hanam-bola ianao vao hanana fiadanam-po. Fa raha mandray an' Jesosy ianao dia ho avy aminao izany fiadanam-po izany, satria voasoratra ao amin'ny baiboly hoe Jesosy Kristy dia andrian'ny fiadanana. Ary mialohany izy hiala tety ambony tany dia zavatra voalohany napetrany tamin'ny olombelona teto dia ny fiadanana. Ny fanahy masina efa izy niakatra tany an-danitra vao nandatsaka ny fanahy masina. Fa zavatra farany tenen'i Jesosy tamin'ireo apôstôly hoe dia hozy izy hoe fiadanana ne ho anareo. Dikan'izay izay olona manana an' Jesosy ihany no manam-piadanana ety ambony tany. Ka raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao. Raha ohatra ianao manontany tena hoe ohatra nahoana izany mandray an' Jesosy izany, tsy sarotra mandray an'izany. Mivavaka fotsiny ianao dia averenao hoe Jesosy eo vonina handray anao, hifonako ny fahotako rehetra, hifonako ny fahotako rehetra, diova amin'ny ranao raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy araka ny voasoratra any amin'ny Romanina 19 hoe raha mandray an' Jesosy Kristy ho tompo ary manaiky azy amin'ny vavy, raha mandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fonao ka manaiky azy fa izy ilay zanak'Andriamanitra dia ho vonjeny ianao.
Fandraisana Jesosy tsy mila hitadiavanao ny mpanompon'Andriamanitra n'iza fa manao vavaka fifonana amin'Andriamanitra fotsiny ary miaika ny fonao ny fahotanao rehetra ary mandray azy tsy hamerina zavatra rehetra nataonao tsony fa mandray azy ho responsable ny fiainanao dia ho hitanao ny fiovam-piainana. Tena hoe ho hitanao ny fiovam-piainana aorinana ianao manaradia an'Andriamanitra. Tsy mora ny manaradia an'Andriamanitra fa ny fiadanana kosa dia tsy miala amin'olona izay manaradia an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no mbola nafako nampahery anao teto. Tsy firehirehana akory ny ampaherezako anao hoe za miadana be sy niny. Fa mba tiako fotsiny ianao hiaina izany hoe atmosfèrana fiadanana zany. Ny atmosfèrana fiadanana dia ny fifanakaiazanao amin'ilay andrian'ny fiadanana. Izay ihany ny ahafahantsika mahazo ny atmosfèrana fiadanana raha amin'izao vaninandro sarotra zao. Tena efa vaninandro farany atsika zao. Efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Ka manentana anao haraiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba ahafahanao miaina amin'ity tany izay efa feno fahoriana ity. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery no nafako mba nifampizara tamintsika tsirairay avy sy nampahery anao teto hivavaka atsika amarana n'ity teny ity. Sotranao indray izay ray tamin'ny teny izay nomenao. Sotranao fa mbola tsy mitsahatra mananatra anay foana ianao isan'andro. Sotra tamin'ny teninao, misotra tamin'ny fampaherezana izay nomena ny tsirairay avy ko ianao nikasika ny fony ka andray azy ho zanany aramindra fo aminy amin'ny zavatra rehetra izay mety vitany. Mankasitraka feno iray mbola nanomezanao hafahafahana ampahery ny olonao. Voninahitra ho anao irery ihany no nafako nampahery ny tsirairay avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Dia misaotra betsaka anareo, misaotra betsaka ny olona rehetra izay niaino an'ity teny ity dia voninahitran'Andriamanitra ny hamirapiratra amintsika tsirairay avy. Amen.